sady be ngoty izy. Be ngoty be. Ohatrohatranao izy rehefa miangoto zany. Miangoty na hoe ty sangy dia sautisautiny eny aloha satria narahana eny foana dia izao rehefa mipetraka kely amin'ny seza ohatr'izao dia izao ny ataon'le ery. Ohatr'izao be. Raha ny hita teo ihany koa dia mahay hoe asy coucher au pied izy. Efa dressé Nareo tsara ve le namolaka ery. anazy sa efa avy any? Efa avy any izy no efa bien dressé fa izay fotsiny raha ty sisa no mambolaka tsara an'le ery. Coucher, coucher, regarde, coucher, coucher, coucher. Coucher. Reste couché, assis, assis, zay. Eo tsy mihetsiketsiky eo. Zay. Zao. Ha? Hono. Midina. Midina. Au pied, au pied. Firy kilo zany izy zao? Tany azonay izy 84 kilo. Fa sy hoe izao mbola tsy voalaza hoe firy izy. Ny resaka vaksiny sy ny fanafody kankana ve ara-dalàna tsara? Ara-dalàna indrindra isaky ny herintaona zao no atao vaksiny isaky ny herintaona. Dia ny fanomezana fanafody kankana azy indray isaky ny 3 mois. Dia mitohy foana ireo. Mitohy foana tsy tapaka mihitsy misy calendrier manana calendrier mihitsy zay an'le aty. Dia efa manaraka an'iny hoe raha vao tara kely dia efa fampitenina ao an-trano hoe le fanafody kankana, ny vaksiny tsy maintsy arahana tsy hipiriha mihitsy. Fa raisinay ohatran'ny famille kely mihitsy zany le ery. Zay no tena Ho anareo ato an-trano kosa indray, inona tonga anareo hoe ndaontsika hirompy alika? Ny anay zany efa fitiavana alika efa hatramin'ny mbola kely mihitsy avy any amin'ny dadanay iny. Izy nefa nanana alika tamin'izay mbola tsy teraka zany. Dia izy nefa nitaisa alika avy taloha. Dia lasa nanaraka ho azy eto dia reny lasa nizariny zany dia lasa tia alika daholo ny tolomano atao amin'ny rehetra rehetra. Ankoatran'ny kanikôky zao i tonk, misy alika mivovoa any ambadika any, inona ny alikanareo hafa? Presakanareo anankiray vavy. Dia bulldog américaine anankiray vavy ihany koa fa niteraka izy ao dia mipirima kely any izy aloha tsy azo angelena kely izy fa afaka jerena kely any izy avy eo. Raha ohatra hoe oharina amin'ireo alika any ambadika any, manahoana ny toetran'ny tonk? Toetrany ery calme kokoa zany izy. Rehefa hoe akaiky araka tenako hoe akaikinay eto izy dia calme be le ery. Fa tsy ohatran'ny presakanareo koa zao le ery tena agité be satria mila hoentina mandeha foana izy ny tiany. Dia raha vao misy fotoana vao mahita olo izy tena agressiva tena to dia manaikitra avy hatrany izy. Dia le bulldog américain indray tovoka amin'le ty ihany koa calme fa agressif. Calme ve toerana calme raha izy indray zany natao le any amin'ny toerana anankiray le any an-trano anankiray dia tiany tena calme izy tena tsy manao inona. I tonk ve efa hatramin'izay mihitsy ny taitaitra ohatran'io? Satria io zao misy mipoapoaka kely fotsiny dia efa miainga ny sofiny sy ny vozany. Efa toetrany hatramin'izay mihitsy. Zay Sa hoe efa toetrana kanikôrso zay? Anatin'le rano zareo mihitsy zany le izy. To dia agressif, tena agressif dia rehefa ninona bruit kely mihitsy na olona mipoitra kely na tavoahangy milasaka ninona zany dia to dia efa taitra izy. Nety efa nisy olona voakaikitra ve tato sa hoe nanaovana anazy zavatra ohatrany ahoana ny tena tsy tiany? Zavatra mitondratondra harona na hazo na manao geste hoe matahotra zany hoe mijery anazy dia hoe mandroso miembotra kely dia iny tena style le ery iny. To dia manenjika avy hatrany izy. Efa nisy cas kely nandeha nentiko mivoaka nanao besoin izy tao ivelany tao. Efa andro harivariva dia nisy ankizy kely tonga avy any grosse be. Dia taitra izy. Za tsy nahita hoe iza ilay izy fa to dia voasintony le ery. Za ary moa nianjera kely mihitsy tamin'izay. Voasintona avy hasoy any izy fa le malala baiko dia nitenenina dia mba nijanona. Izy ty hoe mba le ankoatran'le hoe nanimba an'le tranony raha ohatra hoe misy zavatra mipetrapetraka eto an-tokotany na any an-trano dia simbasimba iny. Sa lalaoviny sa ahoana?
lalovany ampidirina atao tranony alainy akafana kofafana iny za hitanao dia efa miditra ao an-tranonao. Dia izy ve avelanareo midikiditra any an-trano sa dia hoe eto dia mijanona be tokotany? Eto foana izy aloha zany eto foana izy fa nandeha izy afatotra kely eto miaraka aminay eto izy rehefa tena mamahay be iny andro dia ataony makamalokaloka ao an-trano ilay ry. Resaka rencontre indray efa nentina hoe nanao rencontre tamina alika hafa ivelan'ny atao tanàna ve misy an'ilay ohatra hoe fihaonan'ireny na hoe salon ireny? Mbola tsy nandeha tamin'ireny za mbola tsy nandeha fa ilay fotoana koa no mbola amin'ny mifanipaka foana ilay izy satria efa misy fotoana misy an'ilay fivondronan'ny alika ireny zay tsy afaka foana matetika dia mbola tsisy mihitsy fa tena efa naniry mafy mihitsy hoe andeha an'ireny rehefa misy fotoana. Efa safidy efa nirina ve ilay hoe hananakany kokso sa hoe io no nisy tany amin'ilay namana dia karazana efa be dia be ny karazana alika anay dia niainga tamina tsy maina tany tsy manina tany sao daholo ka? Nisy fotoana nanana boxer moa zany ny dadanay taloha. Boxer dia niainga doberman, niainga ino ty berger de bosse, bosseron. Dia taty aoriana izay nieritreritra hoe ndao ranga hanova rasy tena molosy indray dia nipresaka anareo anankiray lehilahy izay no anananay voaloha teto dia ry moa tsy eo fa any ambanivohitra. Indray ny teo tamin'izay dia teny nentinay teny foana ilay ry dia hoe ndao hanao élevage kely mihitsy tsika dia ndao hitady vavy ary dia nitady vavy indray izay dia nahita an'ilay presaka anareo vavy ao dia teo vady an'ilay ry. Dia teo foana sady mifanerasera amin'ny namana manana alika sy ny tariny ireny moa dia nisy mipropose ilay ty any amin'ny tany amin'ny namana hoe misy can corso ao izy izao raha tia ny laisany dia nijerenay ilay ry dia tena tianay sady amin'ilay kokoanay tsara mihitsy dia nalainy ilay ry dia ny bulldog américain moa zany taty aoriana farany izy ny tonga. Somary mbola miezaka manakaikaiky anazy any aloha fa mbola tsy zatra izy ohatran'izay izy rehefa ilay misangisangy io zao izy dia mitolona dia isangisangy izy tena be sangy be mihitsy tsy fary misy fotoana dominy dia tonga dia bitika na dia zany aza nefa mbola mitandritandrina ihany satria androany izahay vao nifanerasera dia mila mitandritandrana kely ihany zay koa le astuce kely nizarain'ny maître Bernard niaraka tamin'indry boribory teo hoe rehefa mahita alika ianao tsy tonga dia manao approche be fa tsy maintsy mijerijery kely aloha hoe miainga amin'ny vozony sy ny sofiny avela manao reconnaissance kely izy aloha hoe mifofopofona anao sy ny sisa dia ohatrohatran'izay ilay atao anatin'ny mpanesiny alika.